Faly miarabanao manaraka ny météo-tsika mbola manankera hatrany ny filazana amin'ny loko mena no ny rivotra mavo zany aty amin'ny tapany atsimo nosy aty taolanaroko aty amin'ny Cap Sainte Marie aty mety mahatratra hatrany amin'ny 520 km isan'ora ny rivotra ao anatin'izay koa iangaviana zany mpampiasa ranomasina sy ireo mponina mba hitandrina ary anaraka ny toromarika marina fa hatramin'ny rapizy eo ihany zay no mitoetra fa ho hitantsika indray moa zany ny mety ho fiovany ho an'ny andro manaraka ny izay raha ny sary azo tamin'ny zanabolana kosa indray amin'ny ankapobeny aloha zany tamin'ity androandroany ity mbola ny ala izay no somary nazovana tantaraki amin'ny ilany atsinanany nosy aty fa manomboka ho an'ny rapizy kosa indray dia misy ny tsy famarina toerana amin'ny atmosfera zany ho any aty amin'ny ampovoantany sy ny aty amin'ny tapany atsimony nosy aty mipetraka zay mandritry ny roa andro eo fa manomboka ny azoma kosa indray dia miverina tsikelikely ndray koa aloha zany ny tsioka avy any atsimo atsinanana ny maripana ihany koa manaraka an'izay somary atsapana fiakarana ny maripana ambony indrindra zany saika manerana ny nosy amin'ny ankapobeny zay ary ny ambany indrindra kosa tsy de misy fiovana firy raha ny telo andro no resana zany toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia mandraona raha ny aty amin'ny ilany andrefa ny atantsy ny aty amin'ny ilany atsinanana aty fa zavona kosa ny aty amin'ny tany Madagasikara zany vao maraina ny ambiny moa zany maina amin'ny ankapobeny ho an'ny rapiso tolakandro dia tombanana misy ny orana tandrivindraona zay mety araikotroka ho any aty amin'ny ilany andrefa ny atany mahazo atraty amin'ny faritry ny vakinakaratra sy amoromania ary otomatsiatra tonga atraty amin'ny amorotsiraky ny taolanaro aty moa zany izay olona zay marina fa amina toerana be tendrombohitra zany tena mety iaina be an'izay rotsakoran'izay ny ambiny kosa maimaina ny andro amin'ny ankapobeny indrindra ho any aty amin'ny tapany avaratra moa zany ho an'ny maripana antsika ho an'ny zay rapiso izay dia manodididina ny 20 zao raha ny ambony indrindra aty amin'ny ampovoantany aty amin'ny tany mena be sy melaka mahatratratrany amin'ny 5 degré fa ny mafana indrindra ao anatin'izay ny aty amin'ny tendro ny atsimo zany hoe ny atany androy aty misy hatrany amin'ny 17 degré celsius ny maripana vao vinavina ho an'ny andro ny alakamisy kosa indray ny takariva hatrany no ahitantsika andreto tandrivindraona mety araikotroka aty amin'ny ampovoantany aty ny analamanga mety misy ny tandrivindraona ho an'ny tapakandro ny alina moa zany tena mety iaina an'izay raha ny aty analamanga ny ambiny kosa maimaina ny andro na dia somary mandraona ihany ny aty amin'ny tendro ny avaratra aty ny maripana antsika ho n'izay andro ny alakamisy izay dia mbola tsy de mihetsika firy aloha ny maripana raha ny aty ampovoantany sy ny ilany atsinanana aty fa manomboka miamidina tsikelikely kosa ny aty amin'ny tany mena be ary koa ny atany andro ihany zany mety mahatratratrany amin'ny 13 degré raika amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra ao anatin'izay ho an'ny andro ny azoma kosa indray satria dia efa manomboka miverina tsikelikely ny tsiokan'ala izay ozy teo dia somary mikisaka aty andrefandrefana kokoa zany ny orana ary saika faritra vitsivitsy ny miaina azy mielaky sy ilany andrefan'ny bongolava sy itasy ary vakinakaratra iny torak'izay ny koa ny aty amin'ny tendro ny atsimo aty zany hoe ny atitan'ny atsimo atsinanana aty no miaina an'izay tandrivindraona zay ho an'ny tapakandro ariva ny ambiny maimaina ny maripana antsika amin'izay andro ny azoma zay dia atsapana fidinana hatrany ny maripana zany ary miatra koa zay aty amin'ny atitany sy ny aty amin'ny ilany atsinanana midina hatrany amin'ny 17 degré raha ny ambony indrindra ho any aty amin'ny ampovoantany izay ny meteo antsika mandritry ny 3 andro manasa anao hatrany anaraka izany veloma tompoko